Raha tompoko lafinaritra tompoko vavy dia ankafalinina no andorananao ny mety toetriny andro amin'ity areo ity. Ao anatin'izay toetriny andro zay dia tsara manamarika fa ho an'ny vokatry ny fandalovan'ity rindrin-drahona zay tahantsika ato atsimon'ny nosy ity dia ny maripana ambony indrindra no somary akatra amin'ny ankapobeny raha ho an'izay telo andro manaraka izay raha ty amin'ny voatany manokana no resahana fa naizana trano mbola mijanondraondraona trano ny andro amin'ny ankapobeny ary mety isoranana kely any amin'ny manodidina ny latsinainy ty andrefana kosa aloha dia saika homaina trany izay andro izay jerentsika tsipiriana avy trano moa makasika izay toetriny andro izay ho an'rapitso maraina zao dia misy any aloha ny andianjavona amin'ny ankapobeny mafaritra sasany aty amin'ny voatany misy orana tandrifin-drahona aty amin'ny atsimo atsinanana taolaniaro tapany atsimon'ny androy aty sy anosy aty akoatr'izay kosa dia fandimban'ny rahona sy ny masoandro tolakandro kosa indray makasika izay toetriny andro izay hatrany dia mbola mitohy ny orana tandrifin-drahona aty amin'ny vatovavy fitovinany atsimo atsinanana taolaniaro motsiraky ny androy iny rehetrarehetra iny ary aty farany atsinanan'ny otomatsiaritra sy imindrahona sy ny masoandro raha ny tombatombana makasika ny maripana kosa indray no resahana dia manodidina ny 3 ka hatramin'ny 9 degré celsius mafana indrindra aty amin'ny faritra voatany motsiraka atsinanana 7 ka hatramin'ny 20 eo motsiraka andrefana 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius any antsoiny mafana indrindra ho an'ny rapitra sabotsy 30 degré celsius toetsika makany amin'ny lalitra kosa zay toetriny andro izay dia amin'ny ankapobeny somary mandrandraona aty amin'ny voatany mety isy erikelikandro ary aty amin'ny motsiraka atsinanana kosa dia ahitana tandrifin-drahona trany aty amin'ny tapany atsimo atsinanana aty amin'ny faritra atsinanana vatovavy fitovinany mahazo any atsimo atsinanana manontolo iny ary mitatra kely aty amin'ny ilana atsinanan'ny otomatsiaritra sy iorombeny akoatr'izay fandimban'ny rahona sy ny masoandro maripana ho an'ny alahady kosa dia manodidina 2 ka hatramin'ny 4 no mafana indrindra aty amin'ny voatany 7 ka hatramin'ny 20 motsiraka atsinanana taolaniaro no somary tafidina 3 misongadina zany ny fidinana maripana ambony indrindra aty amin'iny tapany atsimony nosy iny ho an'ny alahady toliara 3 aty anaty tany toliara 7 degré celsius aty antsohiatrano mafana indrindra 30 degré celsius amarantsika toetriny andro dia ny alatsinainy mbola mitoilo le andro somary malimaliko na dia mafana ny tolakandro aty amin'ny voatany arahana erikerika na tandrifin-drahona kely tolaka izany koa misy orana tandrifin-drahona aty amin'ny motsiraka voly atsinanana sy atsimo atsinanana nosy mahazo ny atsinanany voatany akoatr'izay fandimban'ny rahona sy ny masoandro ho an'ny maripana ny alatsinainy dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 13 mafana indrindra ho an'ny voatany motsiraka atsinanana 7 ary motsiraka andrefana manodidina ndraiky amin'ny 30 degré celsius ka 5 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny tapany atsimo dia mbola misongadina hatrany mangatsika 2 ka hatramin'ny 20 degré celsius any antsoiny mafana indrindra 30 degré celsius toetsika makany amin'ny tany falitondrivotra izay vaovao izay mijanona ho antonony tany falitondrivotra eto Antananarivo renivohitra manodidina ny fetritra ny OMS avokoa ny rehefa rehetrarehetra voaray raha ny mandrafitra ny toetriny andro ao anatin'ny 3 andro ho avy kosa no jerena dia mbola vinavinaina ajano antony hatrany izay tany falitondrivotra izay makasitraka anao indray naraka izay hatramin'ny farany ary dia manasanao amin'ny manaraka indray veloma tompoko